Ie dia tonga ato amin'ilay etapy fampidirana ilay produitsika izao dia atao jerentsika hoe ahoana kay ny fomba fampidirana ny produit mazava ho azy izany fa eto ianao miditra voalohany ato amin'ity hoe novo produit ity dia misy fenêtre tahaka an'izao miseho. Normalement raha hoe mbola tsy napiditra produit mihitsy ianao dia mbola tsisy ninina eto eto amin'ny statistika eto anaty fa za zao efa nandray ohatra kely anankiray efa misy produit anankenina izao no miseho eo. Dia tahakatahaka an'izao zany izy mizara telo amin'ny ankapobeny ka jerentsika ilay izy dia ato izany zone de recherche ato amin'ny ilany ato amin'ny ampovoany kosa ny fampidirantsika ny produit miaraka amin'ny bouton maromaro dia ato amin'ny ilany ato statistika maivamaivana hijerevantsika hoe firy izay ny entana tafiditra, firy pourcent ny bénéfice alako amin'ilay entana amidiko rehetrarehetra izay dia efa io zany izy totalin'ilay produit. Dia ity zany ny taux de pourcentage amin'ny ankapobeny 24% zao no alako amin'ny entana amintsika miresaka izao zany izao ny total général ilay izy. Izao ary ny zava-ataontsika voalohany configurentsika ity famille ity. Ity famille ity zao dia efa napiditra kely ako rehefa misy vitsivitsy fa dao hitrentsika hoe tsisy ninina mihitsy aho. Raha tsisy ninina dia miditra eto amin'ity bouton kely anankitelo ity ianao dia mampiditra ilay famille. Alohany hidirako amin'ilay famille dia azavaiko kely moa hoe inona dia ilay famille. Ilay famille zany dia ohatran'ny hoe karazana groupena entana. Dia ny entana anao zany ohatra hoe raha zarana anankitelo dia inona sy inona daholo io miankina amin'ny tsirairay fa raha ohatra zao PPN ianao dia misy hoe groupena consommable zavatra soanina, groupena boisson zavatra sotroina, groupena divers zavatra tsy azo hoanina afaka groupena ohatr'izay. Dia afaka groupena ohatr'izay zany le izy fa zany hoe tsy détaillena be fa ato ambanitsika mbola misy produit dia ahoana ireo mampiditra ny hoe zao daholo ny karazana produit fa tsy détaillena be izy. Raha ny tena marina zany tokony hoe tsy mihoatra 5 eo ny groupena famille zany fa anjaranao manao anazy. Ohatra zany zao hoe biscuit zao normalement tsy tokony ho ao io dia afaka efacetsika io zao fa tokony tsy ho ao io zao raha ny tena izy satria biscuit zany atao mbola tsy tena ngeza fa atambitsika anatin'ny consommable. Raha ohatra ianao ohatra hoe mivarotra ino izy ity ohatra raha isika hoe mivarotra indray boutique ireny ianao dia misy hoe groupena téléphone ohatra hoe ataontsika hoe appareil dia misy koa groupena accessoire dia tsy haiko lozy anao zany mahita anazy fa tokony tsy mihoatra 5 ilay izy. Dia raha apiditra groupe vaovao ianao dia eto fotsiny ianao mampiditra ilay sotriny apiditra ilay appareil appareil dia kitianao fotsiny ity enregistré ity dia mba tany ato ilay izy groupena accessoire dia tsy andritsika ny enregistré. Raha tianao ny mamafa dia kitiana fotsiny ireny ity fafaina dia avy eo dia atao mike fotsiny ilay sotiny sokoa ity biscuit aloha tsy biscuit fotsiny satria misy article ao anatiny dia tonga dia izay fotsiny zany eto ianao mampiditra dia sélectionner rehefa mafa sélectionner dia avy eo effacer. Zay dia rehefa izy jerentsika ato amin'izay fa tokony ho ato. Ny zavatra mitranga nefa indray mbola tsy mitranga satria mbola tsy actualisé izy dia misy an'ity bouton ity hoe actualisé dia kitiana fotsiny iny dia avy eo atao OK dia hitanao daholo ilay nampidirina tafiditra daholo zany ny accessoire ray manontolo. Ataontsika apiditra consommable kely ohatra zany zao apiditra zavatra azo hoanina ianao ohatra zany zao apiditra yaourt ianao yaourt ataontsika ohatra hoe double crème ato zany ilay karazany ato zany ilay karazan'ilay entana fa tsy voatery fiainoana ohatra hoe tsisy ato ilay produit zany yaourt dia avy eo ilay ato ambany ny karazany raha tsisy karazany tsy voatery. Dia efa ilay prix d'achat ohatrina ny angalanao azy ohatra ataontsika hoe alainao arivo dia amidinao 300 dia ny avertissement dikan'ity avertissement ity dia hoe rehefa latsaky ny firy ilay article dia miavertir izy efa kely sisa entana. Ohatra ataontsika hoe rehefa latsaky ny 60 dia apetrakintsika eo dia fanamariana kely moa alohan'ny idirantsika lalindalina kokoa ity logiciel ity dia efa misy an'ity hoe colisage ity antika ny colisage io dia hoe afaka amidy unité maromaro ny produit anankiray. Zany hoe produit anankiray zany afaka amidinao par pièce à la fois amidinao amin'ny carton ary à la fois amidinao par balle. Possible zany zavatra zany fa ny ampidirinao voalohany indrindra makasika ilay prix tenena ity dia ny prix an'ilay unité ambany indrindra. Ohatra zany zao hoe ny yaourt zany prix ny unité ambany indrindra anaovana azy dia mivarotra par pièce dia ilay par pièce no ataonao fa tsy ny par carton fa ny carton mbola karazana fenêtre hafa no anaovantsika anazy. Dia ilay pièce farany ambany andray ohatra anankiray mivarotra vary ianao dia ny vary amidinao amin'ny kapoaka sady amidinao amin'ny kilao no amidinao amin'ny saky
dia mazava ho azy zany fa le zavatra ampidirina ao eto zany dia ilay unité ambany indrindra, le kely indrindra dia mazava ho azy fa ny kapoaka no ambany indrindra, dia le vidin'ny ray kapoaka no hitranao ny varotana sy angala azy dia manao kajikajy kely fotsiny ianao dia ahiditra anao le izy. Mazava zay zay le izy. Dia ato amin'ilay code produit indray zany matetika tsy dia mampiasa an'ity ny olona sasany fa ho an'ny orinasa izay manana scanner code barre dia afaka mampiditra an'ireo izy dia scanena zany le produit dia alefa eo, fa raha tsy manana dia facultatif fa io afaka alefa foana le izy. Vita zay adina ny ataonao dia manindry enregistrenao basy fa mbola tena atao famille rehefa misy erreur ohatrany dia tsy maintsy fianoana amin'ny famille dia jerentsika ato io zany zao famille ana consommable io zavatra azo hoanina tapotsika otrao, dia avy eo mikitika amin'izay tsika ilay enregistré zay izy dia tafiditra ilay produit. Rehefa tafiditra izy tokony hitanao midiny latsaka atao many ato, raha tsy hitanao fa mihabetsaka io dia afaka manao inona, afaka recherchenao ilay izy double crème dia io fampiseho ilay double crème ao ve zay. Zay aloha zany le fomba fampidirana an'ilay izy. Raha ohatra tianao ovana ny ova le prix dia eto ihany ianao manao recherche anazy ohatra ny ova zany prix ny double crème iny dia kitianao io zany izy lasa ataontsika hoe lasa 100 sy arivo dia midiko indray izy efa-jato sy arivo miakatra kely zany dia avy eo enregistrena zay dia raha iverena ampijerenao io dia normalement tokony mijanona ny efa-jato sy arivo indray izy kitentsika ilay double crème io lasa efa-jato sy arivo zany ilay izy ty avertissement afaka hovaintsikinao tsisy hoe modifie zany le bouton fa enregistré foana rehefa kanovana azy zay le izy dia hiditra andaontsika anao essai anankiray amin'le izy ato zany réinitialisentsika le kazy zany hoe raha tinao fafana dao le izy ray aman-tony tonga dia réinitialiser ny kazy tsy hoe le produit maty fa ity kazy amin'ny vatana ity zany tianao videna fa anao dia réinitialiser ny kazy dia lasika ato amin'ny consommable ohatra andrairaisika amin'izay le ohatra teo ohatra zany hoe vary makalioka dia rehefa hidina ato ambany tsy voatery hoe manindry souris ianao fa misy touche de direction flèche midina zay ao clave anao iny fotsiny moa tsy liba le midina dia nivarotanao an'ny ray kapoaka anao atao eto ohatra ny nangalako anazy efa-jato fa midiko dimanjato ny ray kapoaka. Avertissement rehefa latsaka ny zato kapoaka dia teny logiciel hoe kely sisany entana anao zay le izy. Dia rehefa vita zay code produit tsy voatery dia enregistrenao le izy dia normalement miseho ato le izy io afaka recherchenao ilay makalioka ao dia mitranga ao ilay produit anao zay zany izy afaka hovainao ny prix-ny dia manova eo zany ianao amin'izay fotoana zay zay ve le aizo azontsika ve le fampidirana le produit zay fotoana zany fampidirana ilay produit dia izy io jereo tsara une fois rehefa mampiditra ianao dia tonga dia miseho eto hoe deux zay ny article le consommable 25% no alako amin'ny entana io dia miakatra tsikelikely eo zany le famille le produit anao tonga dia miseho eo zany ilay statistique le izy ohatr'izay fotsiny zany ny fomba fampidirana ny produit. Étape ray zay fa ny étape faharoa andraso kely mbola misy zavatra tiako koa atao kely. Raha ohatra indray anao te hamafa le produit efa nisy dia inona no ataonao mikitika ohatra isorintsika ty biscuit bolo ty kitianao le biscuit bolo dia miseho daholo ny information dia kitianao ity hoe effacer de la liste ty izy mandany ho fafaina tokoa ve le biscuit bolo dia atao fotsiny izy dia maty dia hitanareo raha manao recherche atsika tsy hitantsika intsony ilay biscuit bolo fa rehefa maty izy dia maty ilay tsy azo apetrany intsony fa mampiditra indray mandeha indray dia izy io rehefa mamono produit dia tsy hoe ato amin'ny produit ihany izy maty fa maty izy any amin'ny achat any amin'ny vente ny opération ray manontolo zany tonga dia maty daholo fa tsy hoe ato fotsiny izy no maty zany zay zany le fandehany ka ny tsaratsara rehefa any aoriana any nareo ohatrany hoe misy produit tsy ampiasanareo intsony aza vafaina satria ianareo nandreva mijery historique ny hoe tamin'izay varotra tamin'izany dia hitanao ao foana iny produit fa raha vafaina ao ato dia maty le marque ny historique ray manontolo zay le zany zay zany dia le hoe effacer de la liste zay angamba le izy. Faharoa manarakaraka an'izay izy ty dia misy fonctionnalité tsara be indrindra ho antsika grossiste na PPL efa migérer an'le hoe raha mikitapo no amidinao le izy dia afaka amidinao par pièce afaka amidinao par kapoaka dia raha ohatra hoe manana ray kitapo no sorana ray kapoaka zay tonga dia logiciel no mikajikajy anazy hoe firy classe firy kapoaka zany sisa no variko ao zay zany le étape faharoa zay tsy maintsy arahana.
nefa na izanajana dia ity etape ity tsy maintsy atao rehetrarehetra na misy unité maromaro na unité ray ihany dia tsy maintsy atao ity satria unité tsy maintsy ampidirina atao anatin'ilay izy avy eto indray mandeha miditra ato amin'ny nouveau produitsika dia rehefa avy nampiditra an'izy ianao dia inona nataonao miditra ato amin'ity hoe colisage ity miditra ato amin'ilay colisage dia tadinao ina ilay produit niditranao teo double crème raha tsy hitanao dia afaka recherchena ohatra ity zany zao ilay double crème kitiako ilay double crème dia rehefa kitiako izy dia normalement mitranga eto mitranga eo ilay produit fa amin'ny voalohany io tsisy ninina eo tsisy ninina eo jereo tsara dia anao zany raha manova zavatra dia tsy mety fa tedavina aloha ilay produit io zany sélectionné ohatra zany zao hoe anao antiako double crème dia lasika atao amin'ny unité apiditra an'ilay unité zany hoe varotoko amin'inona kay ity double crème ity amidiko amin'ny paquet ve sa amidiko amin'ny pièce sa amidiko amin'inona ilay izy dia izao atao amin'ny nouveau unité aloha jerentsika voalohany kitianao ina nouveau unité raha ohatra ka mbola tsisy unité ao normalement zany tsisy ao dia mampiditra ianao ao ndotsika apiditsika ohatra zany zao hoe ny unité ampiasantsika ataontsika hoe nivarotana anazy pièce BPCE dia fanamarihana kely rehefa atao amin'ny unité aleo atao fohifohy ilay izany hoe 3 lettres io maximum zay tena tsara indrindra ny anton'izay dia izao rehefa ny amin'ny facture io lasa mibahana toerana vera fa tena lava be fa azo afo izy ohatra hoe kapoka afaka ataona hoe KPK fotsiny carton CPR fotsiny na CRT azafo CRT balle BLL fotsiny ohatra hoe mivarotra par cartouche afaka atao mihoatra kely fa tsy tena hoe lava be ohatsika ohatra hoe cartouche ohatra zao ny izy ohatra hoe mivarotra amin'ilay cartouche ianao dia arakaraka an'ilay zavatra amidinao ilay izy raha ohatra anankiray ataontsika hoe unité kilo dia ahitrantsika ilay enregistrentsika ilay izy efa misy io dia tsy tafiditra intsony ataontsika ohatra hoe inona ilay zao mbola tsy tafiditra ko ato hoe cajon ataontsika piquesse amin'izay mba afaka manitra dia enregistrena fotsiny dia tafiditra ao ilay cajon rehefa miefacé dia kitihana fotsiny ity dia tsidrinao ilay effacé toy izao tsisy fa essai fotsiny tony dia kitihanao ohatr'izao any manao an'ilay effacé dia kitihanao any effacé tokony maty teo ilay izy zao toy zany zao andrakandrana fotsiny dia afaka afafaina dia effacé dia maty ilay unité izay tsy ampiasana ohatra an'izay zany ilay manao azy rehefa vita izay dia irajerenao ato izy tokony mitranga ato amin'izay fa mba ho actualisé izy dia fermena kely dia miverina colisage fotsiny ianao miverina colisage dia eto amin'izay ilay izy reo amin'izay zany ilay unité izay tokony ampiasanao lasa amin'izay zany tsika maka ilay double crème dia kitihantsika hoe inona ny unité ampiasaina PCE dia kitihanao ilay PCE tsy hoe soratra moa zany fa normalement tokony efa misy ato izy izao fotsiny dia avy eo dia enregistré zay fotsiny raha ohatra hoe pièce raina ianao ohatra zany zao hoe mampiditra frigo dia io zao efa misy ohatra hoe biscuit miamaty zao ny varotana anazy carton dia avy eo enregistré ity spaghetti français ty carton efa io balle dia ity zao vary makaliko ity zao miditsika amin'ny kapoka dia jerevanareo ilay kapoka zany eto zany ilay farany ambany indrindra ilay unité principale ilay farany ambany indrindra ataonao fa mbola mampidirintsika eo ny ambony vary mena efa misaka double crème par pièce ohatra n'izay ilay izy fa ndao amin'izay resantsika reto lasika ohatra ny mijery ity vary makanika ity io vary makanika io sady amidinao amin'ny carton no amidinao amin'ny sac azafady no amidinao amin'ny kilo no amidinao amin'ny kapoka dia inona ataonao makata amin'ny unité 2 ianao lasa atao amin'ny unité 2 ianao zany dia jerevanao ilay hoe kilo mbola mivarotra amin'ny kilo ianao dia atao amin'ity nombre ity dia hoe firy kapoka ny 1 kilao izay ilay izy firy kapoka ny 1 kilao dia anjaranao mametraka anazy tokony 4 kapoka tokony normalement zany telo kapoka sy tapa fantatry hoe 4 ilay izy dia prix d'achat ohatriny nangalanao an'ny 1 kapoka ohatra zany zao hoe nangalanao an'ny 1 kapoka 500 soroa dia lasika nitsika telo arivo zany tsy maraka nyriva fatany aty dia avy eo dia tsy litsika ny tsy mbola mienregistré fa lasa ndratsika makata amin'ny unité 3 mbola misy unité fahatelo mbola misy saky unité-ntsika ty saky ty dia firy kilao indray ny ray saky zao firy kilao ny ray saky ty tsy anao mameno anazy fa mandeha automatique io tonga dia automatique ho azy io firy kilao ny ray saky dia lasika manao an'ilay hoe 10 kilao ny ray saky dia ohatriny indray nakanao azy mety hoe alanao 2 alina sy 1 hetsy fa amidinao 4 alina sy 1 hetsy vita izay dia enregistrena dia
OG le izy. Lasika ato amin'ity double crème ty farany pièce ohatra ny unité farany ambany dia lasa ilay tsika maka ato amin'ny unité faharoa lasika ohatra hoe firy carton le izy dia eto amin'ity nombre ty misy ohatra ataontsika hoe 20 pièce ny ray carton dia ohatrina ny nangalanao an'ilay ray carton ohatra ataontsika hoe 4 arivo sy ray alina dia amidinao 7 arivo sy ray alina dia avy eo lasa amin'izay tsika manao an'ilay enregistré. Raha mbola misy unité ambonimbony dia alefa eto foana fa misy unité anankefatra disponible ao anatiny. Anao récap kely araha hatrany amin'ny mampiditra produit tahaka izao zany mampiditra produit vaovao eto anao zany atsika misafidy dia ohatra hoe ampiditra ataontsika appareil indray tsika téléphone ohatra Samsung ataontsika hoe A50 dia prix d'achat izy nangalanao anazy 45 000 ariary dia nivarotanao anazy mety amidinao 66 000 ariary. Ny avertissement rehefa latsaka 10 ireo téléphone ireo dia miavertir ny ordinateur vitsy dia enregistrenao dia ok. Fanamariana raha ohatra misy zavatra tsy fenao dia miteny le ordinateur hoe fenoy le izy tonga dia efa hitantsika hoe fanamariana mila fenoina ny partie ohatran ohatra zao misy olona tsy fenao dia tonga dia miteny izy hoe ampitiro aloha ny produit ohatra koa hoe nataonao ohatra zao tato anaty anina tato ohatra zany zao hoe chiffre tsy ara-dalàna dia miteny izy hoe tsy maintsy chiffre ny prix d'achat dia hitantsika ohatr'izay zany izy fa efa mora ampiasaina izay le izy vitsy dia tadinao inona izay produit zay ny tsara hoe tonga dia mety colisage atrany lasika atao colisage dia recherchetsika ilay téléphone le téléphone dia inona ny unité ampiasana amin'izy dia amiditsika par pièce le izy par pièce dia eto zany tsy mampiditra prix tsona loha satria rehefa nampididitsika teo aloha fa possible ihany koa anao mivarotra par carton zany tonga dia maromaro mihitsy zany no amidinao zany anao mandefa par gros dia ataontsika hoe mety mivarotra par carton pakely ohatra anatin'ny paquet misy anankifolo ny téléphone anaty dia iny mety amidinao nalainao efatra tapitrisa iny fa mety amidinao efatra tapitrisa ny vidin'ny téléphone anankifolo ray miaraka iny avy eo enregistrentsika izy izay ilay fomba fampidirana ilay produit. Sinao raha vao tsy vitanao iny colisage iny dia misy zavatra tsy mandeha ara-dalàna any ambadimbadika any dia izay zany le récap kely mahakasika ny fampidirana ny produit. Dia eto amin'ilay fampidirana ilay produit indray zany zao tsika ny anay moa zany raha teny marina dia somary mivana kely le principe tsy natambatra anay tao anatin'ilay fampidirana le produit le article mihitsy ny ino izy ity ny fampidirana le entana fa nataoko mitokana mihitsy zany le izy mba ahafahana mijery anazy misy kokoa satria ao amin'ilay mitokana izy misy paramètre azo mipetraka tsara mipetrapetraka mihitsy ao anatin'le izy dia daholo jerentsika le fampidirana le stock. Ino moa dikany hoe mampiditra stock zany hoe rehefa mahatonga ianao zany mampiditra le hoe firy zany zao ny entananao rehefa mampiditra le produit ohatra zany mampiditra biscuit miampy ianao dia anjaranao amin'izay mampiditra rehefa hoe firy misy le biscuit miampy matavela ao zany mampiditra le stock initial atsika. Zay ny ilaivana ty anankiray ty ino moa izy ty fenêtre ty hoe entrée stock ty zay zany ny tena ilaivana anazy lasa ataontsika mode anona izy mba tsaratsara kokoa ataontsika mode travail dikany mode travail moa zany dia amin'izay fotoana zay mba interface lasa tena hoe interface fiasana sy zavatra manelingelina misy ao anatiny fa tonga dia milamina tsara. Izay ny ilaivana ty entrée stock ty izay zany antony anankiray ilaivana an'io ihany koa raha ohatra koa zany hoe nahatonga ohatra hoe nanao vente teo hoe lany ny entana dia mampiditra entana dia mbola ato amin'ny entrée stock koa zany ianao no mampiditra ny entana tonga na le stock initial na le entana tonga dia ato ianao no mampiditra an'izay entana izay dia sokafantsika le izy ato amin'ny entrée stock dia enontsika ny zavatra apetraka aloha ity aloha zany par défaut dia hoe aujourd'hui afaka ataontsika hoe datiny androany zany napiditra lentana fa raha ohatra ka tsy androany dia kitiantsika ty dia ataontsika hoe autre date dia kitia indray ato dia misafidy daty ianao efa misy calendrier ty tsotra kely mampiasa anazy ohatra ataontsika hoe tamin'ny 14 le izy na tsy tamin'ny 14 fa zay tianao tamin'ny 6 ilay izy fa raha ohatra hoe androany ny entana niditra dia atao hoe aujourd'hui zany le izy rehefa aujourd'hui tsy mila mametraka ianao fa ny ordinateur no mahafantatra automatique an'izay zavatra izay dia lasitsika mampiditra an'ilay entana zany dia afaka atao recherche izy raha ohatra tsy hita ohatra apiditra amin'ilay hoe makanika tsika
pitra le vary makalioka zany tsika dia zao le izy araka le vitantsika tao napitra produit moa zany dia tonga dia misy par kilo par sac fa tsy voatery hoe par kilo no andiranao anazy fa tonga dia afaka hiditsika par sac ohatra napiditra 50 sac ary eto aloha misy zavatra zavaikely eto zany le anaran'le produit no piseho dia ato amin'le unité zany ilay unité ina le ato amin'ny unité hoe ina ny unité misy kilo sac stock disponible hoe firy ny ao tsisy ny dino satria mila tsapiditsika quantité ho ampidirinao remise fandrenena azo remise ianao tany amin'ny moisité tany amin'ny fournisseur dia ny prix hoe ohatrin'ny navidiny io dia fareo nahitantsika reo dia ny total le izy fois le prix eto zay tsika ohatrany mapiditra tsy voatery hoe kilo mivarotra ianao mety kilo fa mapiditra ianao mety sac ato zany tsy ahitantsika hoe 12 ato fa ohatry hoe napiditra roapitapinao tonga dia 2 eto soratana tonga dia 2 zao fatany hoe 100 total l'unité zany 100 satria tsika efa napiditra configuration tany aloha hoe ny ray kitapo dia misy 50 kilo mazava zany fa 2 kilo zany 2 sac zany 100 kilo raha ataontsika 4 dia lasa 200 zany andramantsika ataontsika 4 200 raha ataontsika misy 5 dia 250 dia nafiry ataonao eo dia ainy foana ny manao calcul zay zavatra zay dia tonga dia hitantsika raha manao 5 tsika dia 50 dia tonga dia mandeha automatique zany zay dia tiany vity le izy vity zay dia ajouter kitiantsika le ajouter azo ataontsika ohatr'izay le izy dia lasa le tsika mitady produit hafa indray ohatra hoe mampiditra lay varytsika ny vary mena ireny ampidiritsika ohatra hoe napiditra 2 sac tsika na 3 sac dia rehefa vita dia tsy voatery kitika nytiako ajouter tsika fa tonga dia maniry entrée fotsiny entrée fotsiny dia tonga dia tafiditra le izy zay zany le fikafika kely ahafahana marapita anazy ohatra apiditra THP 65 dia tsika mapiditra 25 dia tonga dia entrée mba tsy ahela anazy tonga dia 23 dia zao ohatra mapiditra titsika 12 dia tonga dia entrée fotsiny amin'izay ny souris antsika zany tsy miala eto satria ny souris tokony hoe manao recherche sy mikitika fotsiny eto tonga dia mapiditra raha tsika ianao tonga dia tsika hoe 50 ohatra dia ohatr'izay dia raha tiantsika fafana le produit dia kitiana fotsiny ity supprimer ity dia maty ilay produit zay sélectionnenao zay no zany ny fanaovana le izy dia misy zavatra kely anankiray eto amin'ity hoe iny izy ity validé le colisage ty inona ny dikan'io zany dia zao ohatra hoe mapiditra ny ohatra hoe 34 ataontsika ohatra hoe mapiditra 55 kapoka ozy izy ny variny entiko ao dia nefa zay 55 kapoka zay firy kilaosy firy sac zay mety tsy fantatra ao zay dia kitianao ato amin'le apetrakanao fotsiny zany hoe 65 dia kitianao ty validé le colisage ty dia tonga dia fantany hoe 15 kapoka sy ray sac zay satria ny ray sac tompoa dia firy moa izy tia 10 kilao ohatra zao manao hoe 55 zao dia raha 55 zao dia 10 kapoka miampy sac anankiray zay satria 50 kilo ny ray sac dia kitianao fotsiny le hoe validé colisage dia tonga dia apetaka aneo raha misy fotoana zany aloha tsy mahafantatra an'izy na mpiasanao raha mety hoe tsy mahalala le hoe fa firy ohatra hoe firy pièce amin'ilay carton dia raha tsisy mahafantatra an'izay dia kitiana fotsiny ty validé colisage dia tonga dia manao ajustement automatique ny logiciel zany dia ajouter dia rehefa ajouter izy dia atony mihitsy hoe raika 10 kilao 10 kapoka sy ray sac zany anao na ampidirina ohatran'izay zany le fandehan'le izy aloha dia inona ny zavatra manaraka dia zany soratantsika eto ny anatin'ny fournisseur tongatsika hoe madame Falilo no nanome an'le izy dia ndao averintsika kely amin'izay dia rehefa apiditra le produit tsika dia ahiditra daholo izy iray manontolo etsany zao naka frigotsika frigo 30 dia biscuit miam ataontsika hoe carton afaka soratanao pièce na carton zay nahitranao ohatra hoe napiditra 50 anitsika dia entrée fotsiny rehefa eo dia ato amin'ny français tsika napiditra pièce 23 dia ny téléphone tsika napiditra raiky 10 dia ny vary makalioka tsika napiditra sac anaky 120 THP tsika napiditra ohatra hoe napiditra 40 cachot tsika dia lasitsika double crème indray tsika sao napiditra 350 carton vary menaka masina tsy nahitantsika napiditra tsika 60 sac tonga dia entrée tonga dia miseho eto ny total izy io zao ny total ilay zavatra dia ireo daholo ny produit namitanao afaka modifier izy kitianao ohatra ty vary mena ty ty 60 indray fa 100 diso kely dia kitiantsika fotsiny ity 50 ty afaka modifier ty 50 ty ohatra lasa 70 dia avy eo atsatritsika ny moke dia miova azy vity zay dia kitianao ilay enregistré
enregistrentsika zany a le izy a une fois hoe vita izay zavatra zay a dia fermentsika amizay a ilay fanaovana lesy zay zany a ny fanaovana ny fandirana ny entrée. Dia lasa indrayntsika ato amin'le hoe ahoana indray zany a ny manao an'le venty a mazava ho azy a mitovitovy a tsy dia mifankahia loatra amin'le entrée fa fotsiny somary misy détail kely a satria amin'ny mahaventy anazy moa zany dia somary betsabetsaka kely le détail. Andao azavaiko tsirairay azy ato a mizara telo amin'ny ankapobeny izy a genre de recherche ato amin'ny ilany ato ato amin'ny ampovoany a ny panier atsika zany hoe zay entana ny vidiana zany atao anaty panier dia misoratra eto a dia ato indray zany tsika ny bouton de commande iray manontolo ndao arasiantsika ato ny genre de recherche zany fotoantsika manao recherche ny produit ohatra zany zao hoe varitena na raha tonga dia atsika hoe izy tonga dia afaka sélectionnena ohatra zao zany tonga dia atsika titraiky izy dia misoratra any zay alefantsika fa ndao ato aloha jerentsika voalohany satria ato misy maromaro eto amin'ity daty ity zany araka le ohatra nataontsika teo aloha dia afaka ataontsika daty mivovoy afaka ataontsika autre date dia kitentsika ilay autre date raha aujourd'hui zany izy tonga dia apetaka automatique eto le date tsy mila manoratra fa raha autre date dia izao dia manoratra ato nareo dia miklika ato nareo dia misanitranga calendrier dia hovaintsika ohatra ataontsika hoe tamin'ny non tamin'ny daty 14 fadiny kely napiditra an'ilay entana na zay daty tianao raha ohatra hoe mbola volana efa lasa dia kitianao fotsiny ty précédent dia mitranga le izy ataontsika hoe tamin'ny 25/04 le izy zay aloha zany ity daty ity zany mino fa tsotra kely le izy ato indrayntsika lasa atao amin'ny client ny client indray zany dia efa afaka enregistrena direct atao anaty logiciel ny anaran'ny client ahoana ny atao raha anao an'izay hitanareo dia bouton maitsomaitso kely ity dia kitianareo hoe bouton maitsomaitso kely eo amin'le hoe client io lasa amizay zany tsika mampiditra ilay client soratako zany ny anarany ohatra monsieur Mafaly mipetraka Talatamady ohatra izy mipetraka contact afaka soratako tsara mihitsy ny contact 555 90 raha mbola misy contact manaraka dia afaka soratanao makamakany raha misy adresse mail dia sorato na misy adresse dia felona daholo ireo rehetrarehetra reo vita zay dia kitianao ilay enregistré lasa chiffre lasa tsy efa fatia kely tsy asiana an'iny angamba ny tena tsara aza asiana le barre fa lasa sahirana kely le logiciel mampiditra anazy dia vita zay dia tafiditra ao zany ny anaran'ny Mahafaly rehefa tafiditra ato izy dia ito hitantsika rehefa hitantsika ito ny anaran'ny Mahafaly afaka recherchentsika eto izy rehefa betsabetsaka le client dia tiana ohatr'izao ohatr'izay zany le fomba fampidirana dia hitranao daholo tonga dia efa tafiditra ao foana ny anaran'ny client anao dia raha hijery client efa ao ianao dia efa reo daholo reo izy dia sady na ny alina ny tonga dia efa misoratra daholo ny contactany afaka hovana ohatra ny hoe mivoary ty napiditra adresse izy ohatra ataontsika hoe tanà dia enregistrentsika fotsiny dia atao ok dia enregistré ilay fandehany ohatr'izay zany le izy dia inona nataonao rehefa ohatra hoe hividy ary zany ohatra Mahafaly dia kitiantsika eto dia recherchentsika hoe Mahafaly na hitantsika eto izy afaka ataontsika Mahafaly dia kitiantsika iny kitiana misy moa dia zay vao hoe définir comme client dia tonga dia miseho eto ny anarany raha ohatra ka anaran'olona tsy mila hoe enregistrena fa anaran'olona mandalondalo kely dia afaka tonga dia asianao eto fotsiny lerite ohatra afaka soratana direct fa raha ohatra hoe client izy dia tsaratsara koa client fidèle dia alao manao recherche client ohatr'izay izy eto indray tsika mijery le type les ventes ve cash ve sa crédit afaka ataonao cash zany io afaka ataonao crédit raha ohatra hoe mbola hitsosa ilay olona dia ato indray bouton enregistrement sy ny impression eto zany dia miakina ny impression anao la impression kely veny anao sa impression asaika tsasaka na akatao sa ny taratasy ngeza be reny dia anjaranao fotsiny no misafidy anay impression lasaritsika andray ohatra tsika fa hividy monsieur Eric inona ny zavatra vidiny ohatra vary matolika ohatra eto amizay zany izy efa hitantsika tary tsika zany zao manana 6000 kilo égale 220 sac azonao atao no mivarotra par kilo na mivarotra par sac fa micumule io zavatra io ary mifanala io rehefa amidina ohatra zao mivarotra 20 kilo ianao aveo azo teny tonga dia entrée fotsiny vary mena indray tsika raha tsika ohatra hoe 12 varotra par kapoka eto dia tsika tonga dia afaka mivarotra clan ohatra hoe vary folo clan izy dia io zany zao ny
ny zavatra ny vidiana lasa mbola misy olana kely ato dia ohatra koa izy vidy an'ity double crème ty vidy an'ity double crème ty ohatra vidy 12 pièces izy na 13 dia avy eo entrée afaka tonga dia ataontsika le unité ambony fa tsy vidina le unité ambany no ivarotana azy afaka tonga dia le unité ambony no ivarotana na koa à la fois afaka atao hoe 2 ato 1 dia ato miveroka jaune ampy tavoahangy folo ohatra no vidiana dia avy eo dia ajoutena izy dia ohatran'izay ihany zany ilay fomba fanaovana azy zany fa mety foana ilay izany izay araka izay itiavanao azy dia rehefa vita le izy dia inona no ataonao tsy voatery hoe payena io tsy voatery soratana le izy raha ohatra cash efa fantatry ny ordinateur hoe cash le izy dia tonga dia enregistrenao amin'izay rehefa avy eo to dia alikitianao zany ity enregistre ity zay fa raha ohatra io ka hoe iny izy ity raha ohatra izy ka hoe iny izy ity ina moa le zavatra ataontsika teo raha ohatra izy ka crédit dia ndarotra ny andraritsika kely zao raha ohatra izy ka crédit atsika dia lasa vatsy crédit dia raha ohatra izy crédit ka ohatra hoe mety hoe sasany tamin'olona alohany dia soratsika eto le sasany alohany zay zany le ilavintsika ty ohatra hoe ty ambom-bola ty nalohany fa ny ambony tonga dia roetsy boribory zany payeny amin'ny manaraka dia tonga dia zao izy dia enregistrentsika dia zay zany ilay fadia io zany zao le hoe erika io raha jerevantsika any amin'ny anaty dia tokony tafiditra ny anatin'ny crédit ihany iny zavatra eny dia raha iverifiana iny tsika dia miditra atao anatin'ny crédit raha iverifiana iny tena tafiditra koa le crédit raha nijery tsika dia roetsy io zao monsieur Eric dia kitentsika io zany zao any vola iny izy ity tokony alohan'ny Erika zany amin'io zavatra iny tsika mbola tsy mijery an'ity crédit ity fa zay fotsiny alohan'ny fanaovana vérification ny entana efa crédit efa tafiditra anatin'ilay logiciel zay le zany mahakasika an'iny vente iny tsy dia misy zavatra loatra manahirana fa raha votany sisa afaka mampiditra remise sika ohatra zany zao hoe 32 mihoatra le stocktsika lasa mihoatra le volana aloha ohatra hoe 10 dia ohatra hoe mba nisy fa mety ho remise 900 ianao raha dia avy eo dia ajoutentsika dia io le izy io zany zao total tokony alohany dia misy remise 1000 zany atao anatin'izay zavatra zay zany le fandehany ohatra zay dia afaka manisy remise foana ianao zany amin'itony ohatra hoe masiko remise 10 ny anazy fa client fidèle izy dia ohatran'izay dia fitentsika ny enregistré ty zany tonga dia vakitiana fotsiny ilay impression ty rehefa anao anazy araka izay itiavanao azy ilay impression ohatra hoe mitintsika A5 izy dia miandry kely fa miseho ilay facture anaovanao ny impression le izy dia tonga dia io zany ilay impression dia tsy tonga dia alefantsika ny impression zany rehefa avy eo ohatr'izay zany ny fandeha dia ndaondray tsika hijery an'ilay hoe atao amin'ny resaka contrôle ity le tena hoe zavatra ilan'ny admin ho anareo le mampiasa olona reny dia tianao contrôle nareo hoe inona sy nadao ny zava-bita ny tao mananahoana re ny bénéfice nanahoana re mba nisy ho raisina be androany sady lafo lehibe tsena zay le zavatra jerentsika androany tsy androany moa zany fa mity vidéo anankiray ty dia ndao ary jerentsika le izy atao amin'ity hoe contrôle ty hitanareo aty afarany ambany aty misy soratra hoe contrôle io dia eo le izy tahaka an'izao zany le contrôle ny zavatra azavaiko voalohany ndraika aloha dia atao amin'ity hoe date entre ty io date entre io dia le hoe entre an-taviana ny zavatra tianao contrôler androany fotsiny ve sa ny androany sy omaly ve sa ny tavina fa raha ohatra nareo ka tsy manova dia androany ka hatramin'ny voalohany volana no ao zany androany 18 dia hatramin'ny voalohany volana no ao zany fa afaka hovanareo eo afaka ataonareo fotsiny hoe ny androany fotsiny ny tianareo jerevana zany dia atao 18 zany le izy kitianareo fotsiny dia avoaka ny calendrier dia mivoaka ilay 18 dia avy eo trouver dia rehefa vitanao iny dia tonga dia hitanao ato daholo amin'izay zany ny mouvement-nao rehetrarehetra raha ny androany fotsiny zany zao nijerentsika dia inona zavatra mitranga atao ventsika reo fotsiny zany zao ny vente vitatsika androany 200 000 zany mba tombom-barotra ko androany tonga dia hitatsika ato eto zany misy hoe vente dia misy hoe entrée dia misy dépense andaontsika anao ese aloha sao dia averinareo hoe tsy mifonctionne ty zavatra ty
apiditra vente azo io zao zao raha nitsika dia ito tsy feno hery zao no voavidy anao mety efa miraidraina vao misivy ane zao mbola ho ela vao arivony andro mbola vitsivitsy le olona ny vidy ndao afaka manao ventsika ao manao vente kely anankiray tsika ohatra hoe vidy ity izy otsako abisy izy anankiroa ny anaran'le client ataontsika hoe fety ao tady tsara zay fety zany anaran'izy enregistré tsika io vente io datiny androany io dia mijery amin'izay tsika ato amin'ny contrôle dia ataontsika datiny androany ty ataontsika aujourd'hui ity dia mijery ato amin'le vente hitanareo ty eto misy entrée de dépense de vente dia ty vente ty no tia hitanareo io zany zao le hoe fety fa hitanareo ny ino izy tia hitanareo ny mouvement an'ny fety zany tonga dia fa io kitianareo fotsiny le izy dia mivoaka ho azy ilay zavatra natao androany ao tahaka an'izay koa ny entrée raha manao entrée anao ny entrée androany zao ohatra misy maromaro ny kitiana dia ireo daholo ny entrée aniditra androany somary betsabetsaka le entana aniditra androany averina rehefa dia ohatra atao vente ireo zany le vente hitantsika dia eto misy recherche produit afaka recherche tsika mihitsy hoe misy natao biscuit lafo androany dia kitiantsika ilay biscuit dia ireo zany any biscuit antragno androany ao afaka ataonareo recherche par client ohatra hoe ny mitoto fotsiny no jerenareo io zao ny mitoto afaka ataonareo par agent ty moa zany ho an'ny multiposte no mila anazy raha ohatra hoe teo am'ranga teo am'le mpandray commande 1 ve namoaka an'ity sa mpandray commande 2 dia hitanareo tonga dia misoratra ty agent 1 agent 2 io moa zany afaka ovainareo amin'ny anaranareo izy io afaka ohatra hoe numéro de facture mihitsy ny jerevanao ohatra hoe le 147 iny manao na io numéro de facture fa hoe misy fanovana ilay 147 ndao jerentsika io zany ilay facture numéro 147 dia ataonareo recherche fotsiny ao fe zay ao dia ny zavatra mitranga zany dia izao eto koa misy statistika kely eto zany ny total le vente zany le vola tokony raisinao any amin'le olona raha ohatra ka ianao ka mampiasa olona io zany vola tokony raisinao 2 598 000 ariary dia ny tombony azonao amin'izay dia 2 586 io zany ny tombony azonao androany tonga dia miseo zany ilay izy tonga dia miditra avy hatrany ato amin'ny export pdf afaka exportenareo pdf io dia mitady toerana ianao asiana azy dia aveo enregistré fotsiny dia mitranga ho azy tahaka an'izao ohatra ny efa fahitantsika reny foana ny fontenao androany na manahirana kely mijery azy dia afaka exportena mitokana mihitsy zany le izy na ohatra hoe mba exporte kely efaso kely dia vente androany dia tonga dia pdf fotsiny alefany am'rano so io ndray zany ny état financière androany ao dia manarakaraka an'izay afaka modifiena fa alohan'ny modifiena azy tsy maintsy sélectionnena le partie tianao modifiena ohatra hoe ty antoto ty tianao modifiena hoe 23 le izy tsy 23 fa 30 le izy fa disonareo dia kitiana ity dia lasa miditra atao modifie tsika dia rehefa tonga atsika dia hitantsika mitoka anaty mihitsy ny iny izy tia ny antoto dia kitianareo ity produit ovany dia misoratra ato amin'izay hitanareo le ty quantité ty ovaina amin'izay quantité tianareo atao dia aveo kitiatsika ilay modifie dia tena izy hoe vita soma tsara ny fanovana tokony hoe lasa 30 zany dia inona nataonareo actualisé fotsiny hitanareo fa mivadika lasa 30 zany ilay izy dia miakatra ho azy ny bénéfice ny rehetrarehetra zany tokony vita daholo zany ny fanamboarana ray manontolo ao izay le izy zavatra mety hitranga koa dia izao ohatra zany zao hoe tena nano ilena mihitsy io vente fa tsy tapakevitra ilay ty rangaha ty fa naveriny le entana kitianao ilay hoe le izy na le numéro de facture davinao ato ty zao numéro de facture 146 numéro de facture hitanareo ny facture raha mamoaka nareo dia kitianao iny dia miditra atao amin'ny modifie dia kitiana le produit na tsy voatery kitiana ary fa mety foana dia tonga dia supprimer toa dia maty iny numéro de facture iny tsy miexiste intsony kitianao ny actualisé dia maty tanteraka ilay izy tsy eo ntsony mihitsy zany fa tena hoe nanilena tanteraka ilay vente ny zavatra mety hitranga nefa dia izao ato anatin'ity feno hery ity indray ohatra produit anankiroa ny vidiny fa ny anankiray tsy ny vidiny dia ahoana indray ny atao zany hoe ity ray ity ranga tsaky le biscuit banane le zanako fa ajaroany paty any iny biscuit banane iny raha tianao hoe tsy hoe sorona indray zany iny dia izao indray natao kitianao le modifie dia aiza le biscuit banane kitianao ilay biscuit banane dia ny zavatra apetraka ato dia avadika zéro fa tsy supprimer raha vao supprimer to io dia miara maty amin'ilay afokasika ty maty daholo le numéro de facture fa avadika antsika zéro iny dia aveo modifiena fotsiny dia tsindritsika ny
ok, afaka exportenao PDF io, afaka refacturenao dia mivoaka facture indray mandeha ilay zavatra novaina ao ohatr'izay ilay izy. Reto ilay bouton azonareo ampiasaina kitiantsika ny actualiser dia mivadika 0 ity zavatra anankiray ity dia lasa ohatr' izany ny haina indray ny bénéfice-nao satria ianao manao annulation en avant dia mazava ho azy miaina koa ny bénéfice-nao sy mivolaniditra taminao zany lasa ohatran'izao. Zay zany ny atao amin'ilay vente ao mazava aminareo zay dia miditra indray tsika atao amin'ny entrée indray. Ny entrée dia mitovy principe amin'izay, tsy isy valaka, tena mitovy amin'izay afaka scrollenareo reo daholo zany ny entana mahiditra anareo tamin'ny 18. Afaka tsy ataonareo hatramin'ny 18 fa hatramin'ny première mihitsy hatramin'ny première dia avy eo trouver dia raha mijentsika ity zao 159 millions fa afaka apekapika dia lasa 182. Zay zao rehefa tiako trouver ity dia reo daholo zany ny entana nampidirina hatramin'ny voalohan'ny volana ka nandrapatonga ny 18 ao fa tsy voatery ana fa nareo misafidy izy ohatra ny entre 01 ka hatramin'ny 8 ray ohatra dia tavinareo dia tsy misy tsy napiditra tamin'izany ao entre ny 01 ka hatramin'ny 17 reo misy reo zany nampidiriko talohan'ny 18 dia hitanao daholo. Dia io afaka hovaina ihany koa zany araka ny tena ataontsika teo aloha tohatry ny TX ty ohatra hoe fournisseur pandany izy fanovana kely tao tsy ny lamma dia modifianao fotsiny dia reo daholo zany ilay entana nampidirina tamin'ny manana io dia hovaina fotsiny ohatra hoe disy rangaty fa diso iny dia kitianao ilay modifier zany dia ok dia actualiser iny dia misoratra verina misoratra dia farany ambany aty izy io lasa 10 zany izy ao ohatr'izay zany le fandeha n'ilay fanovana zany izay hoe raha tianao ny anova mazava ho azy afaka tena supprimenao mihitsy ny entrée iny afaka tena esorina teo mihitsy dia supprimer toa dia miala tanteraka ilay facture araka mahazatra ato misy recherche ohatra iverifetsika hoe nanahoana re izay fampidirana savony zay reo daholo ny savony ndraiky izy dia afaka hovainareo hoe ty le savony tamin'ny ana ty diso ty nahitako ty tokony zao ty fa tsy zao dia eo anao no mampiditra anazy na ohatra hoe le anaran'ny fournisseur indray no anaovana recherche ohatra hoe fournisseur panda ihany tiako iseho dia diskely zao dia reo daholo zany ny fournisseur panda na le numéro de facture na nidirana le entana tato no atao recherche dia zay fotsiny dia tafiditanao ny produit ray manontolo. Farany ary sisa ato amin'ny dépense mikitika ato amin'ny dépense raintsika ato amin'ny dépense zany dia sady ahitanao ny vola miditra no ahitanao ny vola bénéfice miditra ao eto aloha zany ny bénéfice tonga dia efa hitanao raha ataontsika hoe entre ataontsika entre ny 18 ka hatramin'ny voalohany volana zany dia reo zany zao bénéfice ko tamin'ny 12 zao no navanty ako taminao sy tamin'ny 10 tamin'ny 9 asalo ataoko trouver kely azafady io zany zao tamin'ny 18 na io zany zao bénéfice fa ny total la vola azoko zany hatramin'ny miditra zany dia telo hetsy ariary ao io zany bénéfice. Ny dépense mbola tsy namoaka ny différence an'izay zany mbola tsisy mbola io ihany io ambony io ihany fa afaka mampiditra dépense ianao ao afaka mampiditra dépense ianao fermenao io dia mikilikiliky atao amin'ny dépense ianao dia lasika manao daty ohatra hoe daty androany na ataontsika hoe efa tamin'ny 15 namoaka ny antony électricité nandoa iny izy tia nandoa tsiro ianao dépenseur izy namoaka anazy ohatra hoe madamako madame Lisa ohatra dia montant ahidiry fotsiny dia montant ohatra hoe nandoa tsiro 40 000 koa dia enregistré ao dia akoatran'izay koa sitsika anankiray avoanko tsika namoaka déplacement na transport namoaka 10 000 tsika diso zany ohatra ataontsika hoe monsieur Faly dia ny montant ataontsika hoe 10 000 ao dia afetsika enregistré ao azadino fa tadidiny foana io aza matahotra rehefa tadidiny foana io rehefa antsika miverina atao amin'ny contrôle dia vérifier tsara ny daty entre ny 18 ka hatramin'ny premier dia trouver dia latsika hevitra atao dépense reo nilay dépense vao nahiditra teo zany hoe monsieur Faly nandany 10 000 monsieur madame Liza nandany 4 000 zay no total lasa 6 000 ny différence raha ny esorana amin'ny bénéfice bona manana bénéfice hoe tsy mahery zany ny bénéfice koa ao anatin'izay dia ahafahanareo migérer so dia mandeha fahatany
be da be mantsika mandeha fahatany dia tsy manao contrôle ilay izy fa zay ny ilaivana logiciel hoe sao dia efa mihoatra ny bénéfice ny zavatra zany. Raha ohatra ka mointy dia tady tsara fa manomboka fahita fa mihinana maso karena zay ianao. Tady tsara izay zavatra zay fa zay ny ilaivana ny logiciel afaka exportenao amin'ny PDF ihany koa izy io mba hampazavazava tsara ny sary sy ny détaillé tsara dia tonga dia afaka sady preuve na tsy fantako izay anaovanao an'iny dia mivoaka ho azy ilay izy io zany ilay état-tsika dia tona dia mitranga ao reto ny dépense reto ny bénéfice zao zany ny synthèse zany total izy 25% bénéfice zany no nohaniko nanaovana fampandehanan-draharaha izy ny any am-piangonana zay zany ilay atao amin'ny contrôle zany dia makasitraka antsika nahita an'izay vidéo zay. Dia andahoary ho jerentsika indray ilay mahakasika an'ilay hoe crédit client amin'ny ankapobeny izy tonga dia efa mora hitanareo eto ilay crédit aloha zany misy anankiroa, misy crédit client sy crédit fournisseur. Dia no jerevantsika voalohany ity crédit client ity mba ahafahantsika mivérifie hoe iza sy iza daholo manana crédit ato. Io zao raha araka ny hitantsika dia IJC zao no manana crédit dia ireo misy numéro de facture maromaro. Tahaka izao zany aloha misy zavatra kely tsy maintsy hazavaina kely mba ho azonareo tsara ilay izy. Ohatra zany zao hoe IJC dia mividy zavatra inefatra izy 1 2 3 4 5 izy io samy misy numéro de facture mitokatokana eo. Dia ny principal izy zany dia zao isaky mividy zavatra izy koatra hoe mbola tsy voalohany iny dia mipetraka amin'ny foana ilay mbola tsy voalohany teo aloha fa mividy izy afaka mividy foana raha ohatra ka zay ilay izy. Dia tonga dia iny zany dia ity zao ny facture ny vidiny voalohany ty 141 ty vidy an'ity savon extra ty izy. Dia tamin'ity 142 ty indray vidy an'ireo entana be da be ireo izy nefa mbola tsy voalohany ilay 81 000. Dia tamin'ity indray izy tamin'ny 138 indray mbola tsy voalohany ireo fa mividy foana izy. Dia ohatr'izay zany izy dia ohatry hoe mbola tsy voalohany io voalo dia cumule foana tadidy foana ilay izy. Fa raha ny tena marina moa zany raha ny tena izy dia tokony hoe voaloha aloha ilay vola teo aloha zay vao maka indray ny manaraka raha ny tena izy mba tsy hapetsaka ilay trosa. Fa ny anazy zao dia tena mitadangana be ilay chiffre. Io zao fa ny exporteko PDF io dia tao ilay jerentsika ny vola nefa efa mahatratra an'ity 12 millions ty. Rehefa exportenareo PDF izy dia tena détaillé ohatr'izao jereo tsara fa tena détaillé mihitsy hoe IJC facture 136. Dia io zany zao tokony nalohany io versement efa nalohany na rehefa tsisy tamin'io dia ity indray 137 dia efa io indray ny volana alohany mbola tsy nanao ino zany vola tokony alohany io ny totalany fa tsy mbola nanao versement mihitsy izy. Dia hitantsika ohatrohatr'izao daholo zany ny fandehan'ilay crédit. Rehefa exportenareo ty PDF ty dia mitaka izy hoe exportena aiza dia ohatra hoe alefantsika any amin'ny bureau alefantsika atao amin'ny bureau ohatra dia efa tia ny anaran'ilay izy hoe relevé crédit JES 18 miaraka ny dady androany dia efa tianareo fotsiny tia enregistré ty. Rehefa enregistré izy dia arakaraka ilay izy raha lavalava izy dia somary elaela kely fa ny anazy zao ny exporteko teo amin'ny 30 secondes teo dia vitany dia io izy io zao ny crédit ny JES mazava tsara mihitsy hitanareo miaraka vola ny crédit iray manontolo. Dia ohatr'izao ilay izy rehefa misy eto zany afaka atao recherche indray mety misy rehefa betsabetsaka ilay izy dia afaka asiana recherche fa eto zao tsisy atao recherche ty raha ihany dia tiako ilay hoe JES dia misafidy an'ilay facture reo zany sotrosa daholo reo. Ty zao ilay ray voalohany 80 000 17 millions ty 1 million ity 209 000 ariary ity 4 millions mahery dia efa nandoa fa nisy versement efatra etsy. Dia hitanareo mazava ato ilay entana novidiny afaka scrollena mily izy ty raha ohatra ka efa betsabetsaka ilay entana manodidina izany. Dia inona ny zavatra atao manaraka? Ny zavatra atao manaraka zany dia resaka hoe paiement afaka payenareo. Io zao ohatra hoe 81 000 dia afaka payena ilay izy. Afaka payena zany hoe andao aloha daholo ary io 81 000 io dia soratanareo ato ilay 81 000 ariary dia payenareo dia ok. Raha mijery zao dia reste dia 0 efa tsisy tsy crédit intsony io. Normalement zany ty facture 141 ty tokony miala tao, tokony détache tao io. Fa inona nataonareo tiana fotsiny ty actualiser ty dia miala ilay facture 141 satria efa tsy trosa intsony fa reto indray zany zao ny
trosa manaraka dia lasa indray ianao ohatra indray zany zao ty facture 140 ty ohatra hoe nandoa vola izy nandoa vola ohatra hoe nalohany nandoa 6 millions d'ariary izy tany ty ohatra zany dia aveo dia payentsika dia aveo dia ok dia actualisentsika izy dia io zany sisany vola tokony alohany 1,164,700 io zany sisa vola tokony alohany zany ohatra zany fomba fanaovana paiement fa tsy voatery indray mandeha manao paiement izy fa afaka manao paiement indroa ohatra zany zao nandoa 1 million izy dia lasa indray ohatra hoe nandoa indray izy tarina kely indray izy ohatra ataontsika hoe nandoany 500,000 ariary indray izy dia payentsika dia ok dia rehefa vita zay io zany zao volana aloha ny actualisena kely izy dia hitanareo eto amin'ity remboursement ty zany misy historique afaka kitianareo zany io dia hitantsika tsara mihitsy hoe tamin'ny 18 izy nandoan'ity 500,000 ty tamin'ny 18 androany any izy nandoan'ity 600,000 ty zay nahazahoanan'io 6,500,000 ariary io zay zany le fandeha lisy dia afaka ataonareo ohatra zay daholo ny facture tsirairay zany dia kitihana tsirairay ohatra zay ny facture rehetrarehetra mazavaka man'izay zavatra zay dia rehefa tout payé io dia mazava ho azy miala teo ndao sitsika vérification farany ndao ataontsika tout payé ty sotratsika hoe 6644 700 dia payentsika dia ok io zao crédit fa 0 dia actualisena dia manjava tao areo zany sisany facture tokony ho alohan'ny jesy dia tsaratsara kokoa le facture taloha no alovolohany ohatra zay zany le izy zay aloha zany zavatra anankiray andao andray ohatra anankiray tsika hoe andray crédit anankiray tokony se hoe velizana misy crédit anankiray mitraka amin'ny vente tsika dia misafidy client dia ohatra hoe feno hery dia lasika ohatra hoe mividy an'ity izy ohatra hoe mividy maintien izy dia naka an'ity biscuit 4 ray ity izy reo ohatra le izy ny volana alohany tamin'io ohatra ataontsika hoe 9 6 zao dia ity azadino eto amin'ity type de vente ty raha crédit izy tsy maintsy atao crédit ohatr'izao dia vita zay dia enregistré normalement zany 1 million d'ariary zany ny trosan'ny feno hery dia miditra tsika lasatsika le hoe crédit client dia io le izy io zao ny feno hery raha kitihetsika dia io zany ilay vola tokony alohan'ny feno hery zany dia ohatra zao le izy dia ilana tsenketra fa nisy ese anankiray tao dia lasa en boucle nyity fa normalement tsy tokony manao izy dia io zao kitihako le amin'ny feno hery dia io zany zao ny état de paiement ny feno hery dia afaka manao paiement tsika dia ohatra dia mahazatra reny ihany zany ny fanaovana paiement ny feno hery ohatra hoe izy 4 000 ok dia jerentsika ny historique dia reo daholo ny vola efa nalohany dia eo le anteny mpi afaka atao recherche izy maromaro ohatra jesy fotsiny tsika dia kitihantsika ny anazy na hoe feno hery tonga dia kitihantsika ny anazy dia zao io zany zao ny crédit ny feno hery na koa afaka tonga dia ohatra hoe ty fotsiny kitihanao dia mitranga amin'ny facture feno hery ty fotsiny dia mitranga ho azy ny crédit izay tokony ilanao zany ohatra n'izay zany aloha le izy amin'ny ankapobeny zavatra anankiray manaraka indray raha ohatra hoe nanao diso frappe ianao hoe vente le izy tokony hoe crédit tokony cash nefa lasa crédit ohatra zany zao ny feno hery zao tokony hoe cash io fa lasa adinao no namadika anazy zao crédit na mifamadika amin'izay ohatra zao crédit ny anazy nefa tokony cash adinana ataonao kitihanao fotsiny ny feno hery dia misy transformé en ato misy ato dia avadika antsika hoe cash dia aveo validena dia ok rehefa vita ny validation dia rehefa tonga dia nanjava tadiny izy raha ohatra indray inverse n'izay indray ohatra hoe ny anazy indray ohatra hoe tokony crédit nefa lasa cash dia inona atao mihitra atao amin'ity type de crédit itsika dia ataontsika hoe tous ny tiany hoe tous dia zay facture rehetrarehetra mandalo teo dia hitanao daholo lasitsika ny feno hery zao any anazy zao io zao fa lasa cash dia afaka valide antsika crédit ataontsika crédit dia validena rehefa ok dia ohatra zay dia raha avadika antsika type de crédit amin'izay ty hitanareo actualisé aketo dia tokony mivadika ho hitantsika ao ilay anankiray navadika antsika ho lasa crédit dia hijery indraytsika ilay crédit fournisseur rehefa mijery ilay hoe crédit
crédit client crédit client amin'ny ankapobeny tonga dia ifandray any amin'ny vente fa ny crédit fournisseur somary nisy fahasamihafany kely vokatra ilay fangatahany client moa zany hoe tsy atao direct mifandray amin'ny achat izy satria indraindray ilay entana vidiana tsy mitovy amin'ilay trosa, misy zavatra kely somary mifampidipiditra ao anatiny dia nataontsika somary hafa kely ilay crédit. Tonga dia fanakaketo ilay izy ty ambony ty ny crédit client kitiantsika fotsiny ny crédit fournisseur. Ao tahaka an'izao zany ilay interface misy dia ndao ho hazavaintsika tsirairay. Amin'ny ankapobeny mizara roa izy ato zany ny fampidirana ny entrée, ny fampidirana ny opération iray manontolo, ato kosa ny analyse ny statistique amin'ny ankapobeny ato amin'ny ilany ato. Voalohany indrindra dia miditra ato amin'ity nouveau fournisseur atytsika ao hitantsika ety ato amin'ny opération ato dia kitika nouveau fournisseur dia mampiditra fournisseur zany nareo ohatra hoe Socobis dia afaka ataonareo eto ny numéroany 3459 354 adresse ohatra ataontsika hoe Mangarivotra ohatra zay dia enregistrentsika ilay izy dia rehefa enregistré izy mazava azy tonga dia mipetaka ato zany ilay contact zany sy ny tariny dia afaka atao recherche ato ilay izy. Rehefa misy betsabetsaka moa zany dia afaka ataonao recherche izy dia lasa antsika anao anankiray vaovao tsika ohatra koa zany zao hoe star ohatra mba fournisseur anao dia mampiditra contact tsika sy contact star dia ataba ohatra kely fotsiny dia manao adresse tsika ohatra dia enregistré dia mitranga ho azy avao zany ny fournisseur anao ao dia ohatr'izay foana ny mampiditra ny fournisseur. Raha te hamafa fotsiny anao dia kitianao iny dia tsingenao ity efasy ety dia izy izay tena fofainy koa hoe star sy kojakoja momba azy rehetra ina mahatonga anazy hoe misy kojakoja momba azy io izy nanaovana azy nanaovana ny antony nanaovako an'io dia izao raha ohatra zany hoe raha mamafa io star io dia tena mialatsy ho fournisseur anao intsony mihitsy izy dia ny maharatsy kely an'ilay izy tonga dia maty hatramin'ny crédit iray manontolo fa tsy hoe nanarina fotsiny maty dia eto zany mila mitandrina kely anao rehefa hoe hamafa zany dia tokeny dia maty hatramin'ny historique. Fa raha ohatra ka hoe le historique mbola tianao gazonina fa ny anarana tianao eo dia aza fafaina izy fa aleo hijanona eo fa nefa tsy dia manenina be ny fahitanao an'ilay anarana zany fa rehefa mamafa zany hoe dia maty tanteraka miaraka amin'ny crédit iray manontolo eo ao zay zany ilay izy. Lasa amin'izay anao zany manao nouvelle transaction ato zany ilay transaction apiditra ilay izy anao hoe apiditra crédit misy apiditra remboursement dia daty voalohany indrindra ny daty raha ohatra ka ny androany ilay izy dia tonga dia kitianao ohatra hoe androany anao nanao crédit aminy fa raha tsy androany dia kitihana fotsiny atao anatin'ilay daty dia efa misy calendrier ao dia afaka mijery ilay calendrier anao afaka ataonao volana avril iny ohatra hoe tamin'ny 29 avril ilay izy dia mouvement mijerytsika hoe crédit ve sa remboursement anao hitranao. Amin'ny ankapobeny ao voalohany dia crédit tsy maintsy ampidirina voalohany dia client efa misy ato dia raha maromaro dia jerena any ambany fotsiny ohatra zao mipitra ny Socobis ako ny montant ny Socobis zao 45 millions d'ariary dia ny échéance rovina no alohako ilay izy dia manitra antsika ohatra hoe farany volana juin no alohako dia ohatr'izay fotsiny ilay izy dia ataonao enregistré dia tonga dia tafiditra ilay 45 millions. Raha mijery tsy ohatra hoe tsisy ninina ato ao fa mbola mila actualisation ilay izy dia tiana ny actualiser dia mivoaka ilay Socobis 45 millions d'ariary ny vola tokony alohanao any amin'ny Socobis. Lasika apitrana kiray farany nouveau transaction tiantsika ny androany mouvement ataontsika crédit any pitra crédit ny star tsika ny crédit ny star ohatra 34 millions d'ariary ny crédit ako any mafesapesatra ihany ohatra kely fotsiny zay fa tsy tena hoe zay ny échéance mbola lavidavitra to farany volana juillet dia kitiantsika ilay enregistré dia tafiditra ilay izy inona ny atao actualiser fotsiny dia mitranga ho azy ny crédit io zany ny star 45 millions ny Socobis zafady famatsy kely ny Socobis 45 ny star 34 millions d'ariary hitantsika ato ny total GLS. Ato afaka manao recherche tsika raha ohatra miabetsaka ilay fournisseur tady tsara fa raha betsaka ny crédit efa mila mailomailo kely fa efa kaikikaiky ny fahita dia eo zany mampiasa la recherche dia eo fotsiny anao no manao recherche ilay izy ao dia raha kitiako ty Socobis ty dia tonga dia miseho eto ny détail iray manontolo ny anaran'ilay olona ny total le crédit sy ny mombamomba azy dia hitantsika ato ilay izy ao eto moa zany mbola mitovy amin'itsy satria mbola tsy nanao versement mihitsika dia ohatrany hoe mbola tsisy ninina
vita zany ao fa afaka manao versement amin'izay ianao lasa ianao zany ohatra anao misy ty anao versement ty sokobisy ty tsika dia miditra transaction hatrany dia ohatra hoe androantsika nanao le paiement dia kitika ilay tsika atao mouvement fa atao remboursement dia misafidy client ohatra ny miza anao alohanao ny sokobisy ohatra anao alohanao dia sokobisy moa zany ty afaka akisaka tsika roatran dia hitantsika ato le vidiny ny 45 millions alefako 5 millions aloha dia mazava ho azy tsy mila manoratra ino izy ty échéance satria fa mandovola zany tsy mila échéance dia vita zay dia enregistrena dia ok dia actualisetsika izy ao fa tokony hiaina fa lasa 40 millions dia raha tentsika io dia fantatsika fa ahoana nahazahoana an'izay dia tamin'ny 24 aloha tsika napidra 45 dia andro diso itsika nandody 5 millions dia ireo zany sisa ny vola tokony alohany andao koa tsika anao alefa tsikelikely atosy ny stark ohatra nalohantsika io 4 millions io dia nouvelle transaction nalohantsika androany dia remboursement dia star dia eto zany soratantsika ilay 4 millions tokony io aloha tsisy ny échéance rehefa remboursement dia enregistré dia ohatra n'izay actualisetsika izy io zany sisa crédit ray manontolo 73 millions 600 dia raha kitentsika ilay star dia io ilay volana roapaiza fa lasa 400 000 diso kely eo mihitsika ary raha ovana io dia ahoana natoko fananena diso dia kitiana kely atao amin'le 400 ty zany ovaina ataontsika 4 millions atao mahitsy tsara amin'izay 1 2 3 zao amin'izay le izy ok amin'izay rehefa avy eo dia vita ny mise à jour actualisetsika le izy iverenana kitiana ilay izy io izy io efa nio lasa 4 millions d'ariary dia lasa 30 millions zany sisa no trosa any amin'ny star dia raha manao remboursement anao dia hitanao eo foana ilay remboursement izay tianao atao raha ohatra ka hoe tsy mipehena indray aloha izy fa nisy zavatra tsy milamina atao supprimena fotsiny dia ok dia lasa sika verenantsika kitiana atao dia lasa ohatr'izao zany ilay izy ohatray zany dia tsy nisy remboursement zany ho anazy zany izay ilay fahavana kely misy tao afaka exportentsika pdf rehefa exportentsika pdf izy dia ndao enregistretsika izao enregistrentsika ny document ena état de crédit sokobisy dia tsilitsika ny inisy tia ny enregistré dia miazo kely nareo fa avy hatrany dia publien hoana teo mazava tsara ny compte ray manontolo dia io zany zao ilay situation misy makasika ny fournisseur sokobisy zany io zany ny achat 45 millions remboursement effectué ity zavatra ity total io zany 40 millions zany sisany afaka alefanareo any amin'ny sokobisy atrany ny ohatr'izao raha hoe misy zavatra tsy milaminamina ka ny manaovana rapport financier zany la izy zay fotsiny angamba ny makasika ny crédit fournisseur raha tianao fafana total na mihitsy ohatra hoe tsy nanao crédit amin'ny star ntsony ako dia miditra ato amin'ny nouveau fournisseur dia tiako ny star dia efacé dia atao dia mazava ho azy miala daholo izy mikojakoja ray manontolo dia actualisetsika miala teo ny star sy frongony za efa tsy isy crédit intsony fa orinasa mivoatra zay ilay izy